Ny farana ny zoma 5 marsa teo ny hetsika vaobe eo amin'ny famoran-jaza no tanterahan'ny fikambanana AFAMI nandritra ny iray volana. Hetsika teo ambany fiahin'ny Madame Vololona, solombavambahoaka voafidy teny amin'ny boriboritany fahaenina no sady filompanorona ny fikambanana. Nandidina ny 300 ireo zaza voafora maimaim-poana sy voazahara-pahasalamana nandritra izany. Hihitatra ny hetsika ka iantefa amin'ireo komina ambanivohitra manodidina araka ny fanazavana. Voatsinjon'ny fikambanana tamin'ny Malabarikely sy Kilalao ary ody Ambovafo akoatra ny fandidiana sy ny fanafodiny ilaina rehetra ihany koa ireo zaza voafora. Mbola raona komina hafa izay anatin'ny faritra Analamanga izany hoe mbola ho any am-podina Metsatrosika Ambohidratrimoina Oatrandraka mbola andehananay dia araka ny maha hoe foana vaobe maimaim-poana azy dia mena daholo zany hatramina fanafody na ny dokotera Itsabona ny dokotera kosa Mpandidy dia mbola mena ihany koa Malavary Kilalao ary Vatomamy sy Misitiky zany rehetra ataonay izany zany dia ho fanampiana ireo ray aman-dreny sahirana satria izao asa taonay izao ty vao izao ataonay fa isa-taona nandritra ny taona maro zany dia ataonay koa izao ho fanampiana izao ray dia azonay zany dia mba tena hoe atao fahasahiranana ny olona zany ao anatin'ny satria fantatiky misy toavina malagasy dia fanao amin'ny maha olombelona mihitsy dia mahandraisana ny lahankely zany dia sy ny fanaovana fa mizaza vaobe izao.